vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefeny izy mba asa Yandoboko faly miarabantsika rehetrarehetra ndray a manaraka ny ity feta lavitra ity manaraka n'izao tambazotra tserasera zao ihany koa satria dia sady mandeha eto amin'ny feta lavitra ny fandarantsika no mandeha ihany koa ato amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Rampitso asabotsy fadimy ny volana novambra amin'ny valora sasany a ilay fotoana lehibe izay fa elany andrasantsika etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be fianaratso antarandolo ao ambadiky ny station Sel zay nampitondraina ny lohateny hoe finoana mafindra tendrombohitra finoana mafindra tendrombohitra tena amboariny fandaram-potoana teny zao de fa manetana anao sady fa anao zay hoafa ny satana io zany anisan'ny tetikadiny devoly io rehefa tonga Mosesy torony ten'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe hoentin'Andriamanitra nareo hoafan'ny Jehovah nareo ho any amin'ny tany Kanana tondratry nono sy tantely dia nampiasainy ny Farao ny fahefana rehetra teo am-pelatanany nanakana ny zanak'Israely tsy voaka tao amin'ny tany Egypta miovova hevitra teo Farao ka ny devoly anao ny ataony hanakana antsika satria fantatry ny devoly ity fotoana anankiray ity de anovan'Andriamanitra ny tantaranao ity fotoana anankiray ity de amangin'Andriamanitra anao raha vao hitany satana zay fotoana zay de mitady ny fomba rehetrarehetra izy mba hanakanana anao tsy tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa mila miady ianao amin'ity asabotsy ndray mandeha ity ary tsy hoe ianao rery ihany fa raha azo atao eto ny vadinao eto ny zanakao eto io olona marary io olona tsy salama atao anatin'ny tokantrano io na somary bataina amin'ny fandriana aza na hoe entina amin'ny taxi na afaka manao karazana spécial kely mba somary mandoa vola kely mihitsy aza mba manofa fiarana ohatran'izany andro anankiray io zay iresantsika makasika amin'ny fino hanehoana ny herin'Andriamanitra io tsy resa be io tsy resaka kabary ny toroteny tsy kabary tsy fahaizana mandateny hoe tompoko lasy tompoko vavy anana tsy ohatran'izany ny fitoam-bavaka fa ny fitoam-bavaka dia araka ny tenin'ny apôstôly manao hoe ny teniko ny toroteniko izy tsy tamin'ny teny fahendrena mataona hoe teny alahadahatra be fa fanehoana ny fanahy sy ny hery hoe iza le Andriamanitra ivavahantsika inona ny zavatra mitranga rehefa mivavaka tsika zany ny antsoina hoe fivavahana misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Luka 7:10 de milaza ny amin'ny tantaran'ilay vehivavy zay natsony Jesosy hoe zanaky Abrahama ny zanaky Abrahama nidika fa pino taranaky Abrahama koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity izy zay nafatotra satana zao 20 taona zao motsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorany zany amin'ny andro sabata va ity vehivavy ity efa 20 taona tsy natraka tsy nahita masoandro tsy nahita mangirana ozy Jesosy manao hoe tsy mendrika va mba hovahany ty vehivavy ty satria taranaky Abrahama olona pino olona mpanompon'Andriamanitra olona mpivavaka olona mpiditra am-piangonana isaky ny fotoam-bavaka de hita eo foana io vehivavy io nefa dia afatotry ny devoly eo zany le fanontaniana mipetraka manao hoe ngamony pino ngamony olo efa taranaky Abrahama ngamony olo efa mpiditra am-piangonana de possible mbola misy devoly ihany de tsy haiko aloha fa de io ny tenin'i Jesosy ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany ny mpanompon'Andriamanitra de nalala an'io vehivavy io ary nahita foana hoe io ndray le ramatoa manjoko io ndray le ramatoa tsy matraka fa tsy nalala ny tsembaratelo ara-panahy hoe ny ao ambadiky ny zavatra mahazo an'ity ramatoa ity ane ka satany asana devoly ny olona matetika rehefa teneninao an'izany manao hoe fa naratsy ny ambadiky io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io na io zavatra mahazo anao de tezitra ny olona satria tsy misy olona te hahenao an'izany fihezanteny zany mihitsy fa Jesosy de namaka batsilana hoe ny problème an'ity ramatoa ity tsy resaka taolana
tsy resaka lamosina, tsy resaka fahasalamana tsotsotra, tsy resaka hoe misy olana ny colonne vertébrale fa ny problème ny vehivavy ina tonga ny vehivavy tsy natraka nandritry ny 20 taona, tsy nahita mangirana nandritry ny 20 taona, de satria devoly ny ambadika ao zay Jesosy, taitra daholo ny olona rehetrarehetra hoe fa inona zany lazainy Jesosy zany. Ka ny Jesosy tonga de mahita izy ny ao ambadika le zavatra mitranga. Ndray ngery havana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika tsy io tena zava-misy hitany masonao io fa nanay misy karazana tontolo ara-panahy ao ambadika ao misy resaka tontolo ara-panahy zay tsy takatry ny sainao ary ny devoly rehefa mampahorona mamatotra fiainan'ny olona anankiray na miazona fiainan'ny olona anankiray, misy tanora be deaibe, misy ray aman-dreny be deaibe manaraka n'ity fandarany ity, tena hoe azon'ny devoly mihitsy ny anjaranao, sakana ny devoly ny fiainanao, zay zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy manjara, zay zavatra ataonao rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny laony. Ny anjaranao efa hitanao manangasangy zao ny anjaranao hoe tena zay vao tafita, zay vao mba hanambady am'izay, zay vao atsangana tokantrano, zay vao mba hanana anjara am'izay, vetivety eo misavitaka ny karatra tavela indray ianao. Satria misy hery ao ambadika ao, misy tontolo ara-panahy ao ambadika ao zay miezaka andro aman'alina miazona ny anjara tokony anao. Ka teto zany de tena zendana hatramin'ny olona, gaga hatramin'ny olona hoe ahoana ary zany tenin' Jesosy zany, tsy mbola nisy olona ny tena ohatran'izany hoe haretina zao olona tsy matraka ny ao anoloanao, de Jesosy samy teny manao hoe satana ny ao ambadika ao. Ary anisan'ny zavatra anankiray mila vahatsika, mila hidirantsika lalina ao anatin'ity seminaire manomboka rapitso sabotsy ity, de ny fanontaniana manao hoe fa maninona no vavaka, fa maninona no manompo an'Andriamanitra nefa tsisy ninona mitranga eo amin'ny fiainako, fa maninona no mandoaliky, fa maninona no miantso an'Andriamanitra, ny ten'Andriamanitra nefa miteny manao hoe antsoy aho de voaliko ianao, ampiseoko zavatra lehibe sary-patarona zay miantso ny anaran'ny tompony vonjeny, zany ten'Andriamanitra daholo. Fa maninona misy mpino, misy kristianina miantso an'Andriamanitra, mivavaka rehefa sabotsy na lahady na alatsinainy na lakamisy na talata na larobia na zoma, nefa tsisy ninina miova eo amin'ny fiainany, ary latsain'ny olona, latsain'ny manodidina hoe nareo mba mivavaka, nareo mba manompo an'Andriamanitra, nefa jereo ty fiainanareo. Ity vehivavy ty ohatran'izany mihitsy 20 taona marary nefa pino mafana fo anatina fiangonana. Kristianina mafana fo, mpanompon'Andriamanitra mafana fo ao anatina sinagoga anankiray, ao anatina fiangonana anankiray, anaram-piangonana anankiray, nefa de milanja zuga mavesatra mandritry ny 20 taona. Rahalahy sy anabavy tsy irariny kosa zany tsy irariny, tsy azo ekeny zany hoe ianao miditra am-piangonana, ianao manompo an'Andriamanitra nefa ny fiainanao feno farisena, ianao marary, ianao afa-baraka, ianao potika tsisy mandeha amin'ny loany ny zavatra rehetra, nefa ianao any an-danitra, ianao mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo ekeny zany tompoko. Zay ny anton'ity fotoana manomboka rapitso ity ao anatin'le hoe finoana mafindra telo-bohatra. Misy zavatra mila resahantsika io, misy zavatra mila alalintsika io. Fa Andriamanitra tena mamaly vavaka, Andriamanitra tena maneho ny heriny, Andriamanitra tena mita, Andriamanitra tena mampandresy, ny zanak'Andriamanitra tena mitady azy marina. Fa misy zavatra mila vahanao, misy ten'Andriamanitra, misy fampianarana, misy torolalana mila ianarantsika mihitsy. Ary teneniko hoe manana tombony manokana tsika eto fianaratsoa ao anatin'ity fotoana lehibe mandritry ny ray volana ity, zay iarahanao amin'ny ray aman-dreny pasteur Tina Davidson sy ny tenako pasteur Frédéric Randremiakatra, zay anisany mba hitondra ny vavaka anjarabrika ao anatin'io fotoana keo. Fa tena sambatra tsika, fa ny olona tsy mahalala, ny olona tsy mahafantatra hoe inona ny ao ambadika ty zavatra mitranga ity. Fa resaka tontolo ara-panahy, ary tsy maintsy ho resantsika io resaka finoana io satria be deaibe ny olona efa kivy anie, reraka anie, ny vidim-piainana manao ny ataony, tsy fandriam-pahalemana, ny aretina mamely, ny tsy fisina ihany koa mamely, be deaibe ny olona verevitra kivy. Ary mba hany fanantenan'ny olona de hoe ndao any am-piangonana, ndao hivavaka, ndao nompo an'Andriamanitra, tonga any anefany tsisy ninina mitranga, tsisy ninina miova. Za zany tena miteny hoe mila miova zany zavatra zany, mila mahita ny herin'Andriamanitra isika, mila mahita ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fahalebezan'Andriamanitra. Mialohan'ny hanoizako ny fanazavana dia ndao aloha rahantsika ireto fijonona fafolombela ireto. Tahoany. Ny anarako Terafafy Olivia,
nijoroako vavolombelona eto moa zany a narary a nandritry ny 7 taona 7 taona ie tsy nandeha raiky la tsy be voka tsy maniny ahoana tsara nandritry ny 7 taona zany narary a ao anaty kipiko misy zavatra marary foana isanandro fa rehefa namondy fotoam-bavaka nanao fifadikanina teto aho zany a tena metsahan'ny pastera tanana indray-pandeha tao avelany tao tokotany tao inona zavatra nitsanga dia ny zavatra nitsanga zany tonga tany an-trano tonga tena nandeha be mihitsy ny raiky la faderainy jesosy a ary tena manafanasitsana ny jesosy fa ny anahy zany a tena voninahitra ao an'Andriamanitra azafady aloha ianao ve tsy niteren'olona tao anatin'izay hoe fotoan'izay hoe be voka sa ina ny fijerin'ny olona tamin'izany fotoana zany a dia nitenen'olona hoe misy asan'ny famisaviana ao anaty kipiko ao 5 taona izy seo a 7 taona 7 taona ie dia mengeza ve ekipinao isa ohatr'izao ihany ngeza be zany ny kipiko misy fotoana dia misy fotoana io kipiko misy zavatra metsiketsika ohatry ny zazakely ao anaty kipiko ao nisy fotoana ve ianao tsy nanandrana anao hoe nakany amin'ny dokotera hoe tarafina le izy hoe inany ao anatin'ny kipo mbola tsy nandeha dokotera fa za zany tsy mbola nandeha vavaka teto fa tory tenin'ny pastera ao anaty radio foana isanandro ny arahako zay tenenin'ny pastera avereny zao dia avereniko farany moa dia resy lahatra tonga teto fa raha nametsahan'ny pastera tanana andray andro dia nandeha ny raiky la zao a hitanareo salama tsara tsisy tsony ny kipo tsy marary a zao salama te atanana mafy be ho an'Andriamanitra inona ny zavatra tsy vitanao teo aloha na tsapanao tamin'ny tenanao a nefa amin'izao fotoan'izao vitanao le izy zavatra tsy vitako a tsy afaka miondrika fa marary be eo ambany kipiko dia rehefa misy fotoana zany tena reraka be dia menomenona mivadiko isanandro zao dia reraka foana mandeha manatisakely anjanako any am-pianarana dia tonga avany tsy mahavita na inona tsony fa reraka samy taraina tsony ao anatin'ny tokantrano na amin'ny fiarahamonina na amin'ny mpiray-tam-po amiko fa isanandro marary foana gaga amin'ny fianakaviako hoe atsamina andraisako an'i Jesosy dia sitrana na andray aman-dreniko ary dia vakivaky sitrana le marary sitrana tanteraka tena sitrana matanjaka tsara zao matanjaka tsara zao ono afaka miondrika ve ianao zao halleluja tea tanana fara zay mafy arana halleluja dia mbola misy raha ijoroako vavolombelona aminareo fa tamin'ny 2000 ka ziska tamin'ny 2019 tsy nitsahatra amin'ny fahafatesana taminay menakafy fa tapitsaritsa daholo zay oziny zany fa rehefa mivavaka nanao fifadikanina nitsahatra amin'ny fahafatesana taminay menakafy enjana be zany a zany netsona hoe oziny fahafatesana dia za zany manetana atsika amin'ny fifadikanina tena hitanao hoe misy voninahitra mpisehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manao vavaka fifadikanina ianao fa za tena tsy mitsahatsara mbola laribia ho andro ninona problème ninona olana eo amin'ny fiainako dia tsy maintsy mandeha satria tsara Jesosy a tena tsapako hoe mitombona amin'ny fiainako ary mitokantranoko milamina tsara mivadiko tena tsapako hoe milamina izay ao anatin'ny tokantrano voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no ijoroako vavolombelona eto dia zavatra nataon'ny tompo zany a mbola za ihany mivavaka teto dia misy fotoana zany miteny amin'ny vadiko hoe andao hivavaka dia izy moa miteny hoe fivavahana zany any aminareo sisy karamaindry ny olona metsika devoly reny ny ampafolo-karena ve sisy tsy lan'ny pastera sy ny sisa dia tadia fara moa resy lahatra izy ary tena nazoto ny vavaka resy lahatra izy dia nirosy tamin'ny batisa dia niaraka nirosy tamin'ny batisa izay mivady dia rehefa nirosy tamin'ny batisa izay mivady dia tsy aizy ny zavatra nitranga fa voaroaka tany am-piasany izay dia samy tsy nananasa vola kely 1 million 600 taty aminay dia hoe inona zany natao amin'ity hetsika anao zavatra tsy izay atao fa andaona nga atao sakrifisy ho an'Andriamanitra dia natolotra ilay izy dia rehefa natolotra ilay izy dia teo dia inona indray zany zao ny ataontsika
dia nisy fotoana moa nisy tany amin'ny samafy zany nisy hoe anniversaire ny pasteur Frédéric dia tsisy afa tsy 20 000 taty aminay tamin'izay dia nomenay anazy ilay izy rehefa nomenay anazy ilay izy dia mba nanandrana nandehanaka any amin'ny banque zany zay dia nanontany hoe ohatrina sisa ny compte-nay ato dia mbola nisy 2,5 millions nefa tao anatin'ilay efa tsisy asa tamin'ny fotoana io dia rehefa avy eo zany dia nole 20 000 francs natolotra tamin'izay dia nivadika 2,5 millions ny tany amin'ny banque nefa tokony tsy izy tsony mihitsiny satria efa nisikirinay foana ilay izy dia avy eo io 2,5 millions io sisa no mba nivelomana sy natao sakafo lany ilay izy zany efa be voka be antisa azy ity samy tsy miasa izay mivady dia rehefa samy tsy miasa nanosafo indray mandeha raha tsy mba nataoko fa tena hoe vavaka dia niandry an'Andriamanitra fa tena tsy nanana tsisy ninina mihitsy taminay fa dia niandry an'Andriamanitra foana efa kaiku teraka amin'izay ao anatin'izany fotoana be voka be tsy misakafo zany tena teneniko anao rehefa hoe mandady ny anohanana ao an-trano dia misy fotoana tena makainy impiry vao tonga any am-piangonana fa reraka sady noana dia amin'ny pasteur Frédéric momba mitaraina kely hoe mameo pasteur fa tena tsisy atokony tao anatin'izay fotoana izay dia rehefa avy eo efa trandro angamba ny alohan'ny iterahana an'ity dia nisy rasasy tao am-piangonana dia izy no ndresahana hoe mba hampiosa rasasy fa tena misy zavatra ohatr'izao mitranga amin'ny fiainanay dia tena tsisy izay dia ozy izy maninona raha niteny hatramin'izay fa ivereko anareo inge misafy tsara ara-dalàna fa amandana manao eko dia jereko izy raha azoko atao raha vitako na tsy vitako dia nandeha nanao eko dia mba nisaorana an'Andriamanitra nahita vola nanaovana eko tamin'izay rehefa vita ny eko dia salama tsara le zaza efa kaiku teraka ozy ny tany amin'ny eko nisaorako an'Andriamanitra lehibe teraka somatsara izy tsy sampona tao anatin'izay hoe tsy finanankanina tao anatin'ny ady mafinatriana ty izy ty salama tsara eken'ny afo fa azy maitro ediany anarany tea tanana mafy tsara ho an'Andriamanitra tompoko ny zaza matetika rehefa somary tsy de tomombana ny sakafony reny dia misy olana kely fa ity zaza ty zany tena normal tsara izy io nanahoana ny fiainanareo tao ambadik'izay tao ambadik'izay dia mbola nitony niankina tamin'Andriamanitra mbola nitony nanompo an'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana tampika na tsy mbadika Andriamanitra ny tantara tsy fantatro hoe inona ny zavatra nitranga fa tena nanokatra lalana tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra miasa somatsara ny vadiko dia mba nomen'Andriamanitra fiara anankiray izay dia ho avy amin'ny herinandro koa ny sprinter anankiray fa ho an'Andriamanitra nahazo fiara anankiray dia mbola ho avy koa ny manaraka ho avy ny sprinter amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra fa efa mikarakara an'izay izay mivady dia alleluia tainy tompo ranabavy tompo fa tsy ho zaka ny tevoly ty vavaka ataoko eto androany ty tsy ho zaka satany ty vavaka ataoko anao eto ty manomboka any amin'ny farany arinany izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny demony izy lehilahy iala ao anatin'ny herin'ny Lucifer izy vehivavy aho iala ao anatin'ny herin'ny famosaviana toroteny pasteur dia zay tia mpaminaniana rehetra teny amin'ny pasteur eo dia raisiko ampinoana daholo manana finoana azo trano dia niraisiko ampinoana le izy dia nahazo trano amin'izao fotoana izao efa 3 taona mahery eo zao navitan'le trano tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'ny 6 mois nanaovana an'le trano vita trano finition rehetra amin'izao zay tsy manofa tsony fa lasa mampanofa indray dia nitain'Andriamanitra dia fenipokipoka antsena dia nanao trano dia ty trano ty zany tena jereko famela rehefa tena mitahy eo Andriamanitra dia tena hoe mitahy maneho ny heriny izy trano zao tao anatin'ny enim-bolana trano lehibe efatra 5 misy lalatsara 4 étage misy terasy-kely any ambony 4 étage le izy vita tsara carreau tsara varavarana vy misy gavier fosepty dia vita ry dia izay ny tena jereko famela hoe rehefa tena mitahy Andriamanitra dia tena mitahy mihitsy devoly sy ny aretina nampahory anao io re ozina vokatry ny tsirary nataonao re ozina vokatry ny tsirary nataon'ny ray aman-dreninao vokatry ny fahotanao re ozina vokatry ny adalana vitanao isery tsy ho takatry ny saina hidinao anatinao amin'ity vavaka zay ataoko eto ty tsy ho zaka ny devoly ty vavaka ataoko eto androany ty
miarabola tena mandeha tsara aleluia nahazo tany zay dia mba nanao trano taoriana zay fanasitrana zay tazy tamin'izay fanasitrana zay ahoana tsara izy teo sady nahazo tany no vita soma tsara le trano zao zay koa manao fiaraha-miasan'ny tompo miarabola zany efa mba misy dia arak'le vavaka atao reny samborona ty reny dia tena tonga dia ohatrany mandeha ho azy zany efa le vola raha kely fa ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny le izy ya zay ny am'ireny fijoroana vaovolombelona ireny azadino ny fotoanantsika rampitso a asabotsy fadiminy volana novembre amin'ny valo ora sy sasany maraina eto amin'ny fohy be ny trano fivavahana vahaony oloko fianaratsoa antarandolo ao ambadiky ny station cell rehefa tonga eo amin'ny station cell atarandolo ianao a io moa zany anisan'ny repera goavana be mihitsy ho atsika avetia somary lavidavitra mety somary misitaka kely ny fianaratsoa ny tanàna misy ianao a de hoe mba andeha taxi brosy na hitondra fiara manokana na andeha bisikleta na andeha moto de le hoe station cell atarandolo tsy mandray an'lay lalana makany mamanina nefany iny fiakarana be iny zany rehefa tonga amin'ny station cell ianao a de mandray an'le lalana ohatra no any salava misy lalana pavé zay ao a de vo tonga eo amin'ny kiondalana io ianao tsy mandeha lavitra be akory a fa eo am'le station cell ohatra ny hoe hitodika makany salava de eo de efa misy mpanompon'andriamanitra vonina mandray an-tanana anao a amin'ity asabotsy maraina ity tena ataovy ny ezaka rehetrarehetra tedava fomba mitedava iriky iezaka ny devoly hanaka ananao ary anao zay fomba rehetrarehetra mba tsy hatongavanao anatin'ny fotoana io fa ianao kosa mila miady mba ampandresy anao a ao anatin'ity fanomboana ny séminaire ity tsara zany manamarika fa zava-dehibe io fanomboana io zava-dehibe tena zava-dehibe ny fanomboana ny séminaire atsika ao anatin'le hoe finoana mafindra tendrombohatra ovoavaly ao amin'ny fanontaniana be dehibe zay mety manitikitika anao a hoe fa maninona ny tsy miova ny fiainako fa maninona ny tsy mahita ninina fa maninona ny vavaka ohatra nyity vivavy ty moa zany de tena hoe 20 taona ve ny mivavaka manompo an'andriamanitra ao anatina fiangonana anankiray raha 20 taona zany eny ny zaza efa mahazo kara-panondro ela de ela zany fotoana ela no miaritra zavatra be dehibe nefa anarany tena mba mpanompon'andriamanitra de misy amintsika tratran'izany problème zany mihitsy za tsy miteny aminao manao hoe mialany amin'ny fiangonana misy ianao fa hoe tongavy ianao mity asabotsy ity manandrana ary ahitany zany hoe herin'andriamanitra mikasika amin'ny fiainanao zany tiany ny fantaniana petraka hoe raha tsy andriamanitra ny amonjy antsika raha tsy jesosy ny amonjy anao de iza aza raha tsy ny fivavahana ny anova amin'ny fiainanao de iza ary iza ny afaka anova amin'ny fiainanao nyty vehivavy ty zao de jesosy ny nanova ny fiainana nafany natraka ndray sitrana tamin'ny aretina nahita mazava nahita mangirana nahita ny voninahitryandriamanitra ka mila miveriny am'izay teboko zay tsika ao anatin'ity séminaire mandritra ny ray volana ity ka tsy ho lava resaka be tsony fa de ny zavatra tenena amitsika de hoe ataovy ny fomba rehetrarehetra mba hahafanao tonga etsy amin'ny fohy be ny trano fivavahana vahaon'ny oloko fianaratsoa antarandolo ao ambadiky ny station cell amin'ny valora sasa-maraina amin'ity asabotsy ity rampitso asabotsy fa 10 volana novembre rampitso io fotoana io ary zany fotoana zany dia iarahantsika amin'ny pasteur Frédéric Randremiakatra Toljanahary sy ny ray aman-dreny pasteur Tina Davidson ihany keo izany fotoana lehibe izany ao anatin'ny ray volana no tanterana izy io ary isy mpanompon'andriamanitra maromaro ihany keo miara-miasa nisan'izany ny eto antoerana ny eto fianaratsoa misy ray aman-dreny pasteur be dehibe ihany keo zay iaraka isalahy ao anatin'ity fotoana rampitso ity tsy maintsy miova amin'ny fiainanao ary tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy tafity ianao laingany devoly zany hoe efa zao mihitsy mifetra farany ianao ane ho fatiny io aretiny io e ianao ane miandry ianao ny fasany ianao ane ho afa-baraky ianao ane higadry ianao ane hopotika ny tokantranonao mpandaingany devoly tongava mandray ny anjara fandresenao anao amin'ity asabotsy ity rampitso asabotsy etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo ambadiky ny sel amin'ny valora sasa-maraina tongava daholy vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka
na délivrance saenzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandefandefeny izy mba asy